Andalovandrivo-doza Batsiray, faritra maro teto Madagasikara ny potika sy ravy. Fiakaran'ny vidiny entana tampoka, anjaran'ny fanjakana no feizano ny pahay toe-karena. Matrika ravalomana ny team RMDM nankahery ireo nitondra takaitra noho i Batsiray. Alatsinainy fafito ny volana Febroary ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny vidiny entana avy hatrany manomboasika ny vaovao ary amin'izao takariva izao dia toa tsy mahagaga eto amintsika intsony ny fiakarana vidina entana tampoka raha misy ny fampilazam-baovao manambara fisiana loza toy ny Covid-19 ohatra na ny rivo-doza. Nanontany pahay toe-karena mahakasika ny mety ho voka-dratsiny izay indrindra sy ny antony izay androany. Iravirazafy mahenina sy Manora Andriamalala. Phénomène normal na koa efa raiky tapisaka amin'ny zanak'olombelona ny manao tahiry raha sendra misy mamaiky ana koa mampiakatra ny vidiny raha betsaka ireo mitady ny entana satria tsy maharaka ny tinadiny tolotra. Voafantatra fa tonga teto amintsika ny Covid-19 ary isy ny fihibohana ny akatr'izay tsy izy ny vidiny entana no eritreretin'ny olona fa mahasitrana toy ny tongolo gasy ny sakamalao. Ohatra ihany ireo tamin'ny vidiny entana niakatra. Tonga indray ny filazana fa Vaovao Batsiray. Tsy nisy iray andro akory dia niakatra ny vidin'ireo entana fampiasana andavanandro toy ny vary ary indrindra ny legioma. Rehefa misy ny fatsapan'ny olona fa evitsy ny zavatra izay hijifaina eny an-tsena dia samy vidy izy na lafo be ary mpivarotra koa amin'izay fotoana izay dia manararaotra le fahasahin'ny olona mividy lafo io mampisongotra le vidiny entana. Dia izany zavatra zany izay mihitsy ny olombelona manenjika le izy hoe zany mahazo be dehibe dia le zay le hoe zany mahazo be dehibe zany tsy miraharaha ny hafa dia avy eo ndraiky io le mpivarotra miteny hoe zany mahazo tombony be dehibe dia izay zavatra izay ny fandrombahana dia izay no resahana rehefa any amin'ny ary. Dia ny politika dia fanaovana fanalefahana izay fihetsiky ny olona izay dia ohatran'izay koa ny lalàna fandrarana ny olona anao an'izany fihetsika izany. Raha ohatra le izy hoe avela zany le izy hoe zany hoe tsy misy zavatra ataon'ny fahefana izay manao an'izay dia be dia be ny olona izay ho vomafy indrindra zany ny olona tsy manana fahefa-mividy. Dia eo no mitranga le izy hoe tsy maintsy jerena izay ahatonga an'ireo le olona tsy manana fahefa-mividy eo afaka mividy manjifa ny zavatra tena tokony tsy maintsy ilainy ny PPN zany. Dia amin'izay fotoana izay no atao hoe tsy maintsy atao betsaka ny zavatra misy eny an-tsena. Raha ohatra zany hoe lafo be ohatra zany ny zavatra dia tenenina fotsiny ny mpivarotra hoe raha ohatra ampidinareo dia tsy mandohetra nareo. Na hoe ny olona izay manafatra entana mba ahafahana manafoana izay le fihetsiky ny olona an'izay dia omena valisoa, omena zavatra be dia be, izany zavatra fomba ao anatin'ny siansy politika tolotolo zany. Ho an'ireo mpivarotra ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny voka-dratsy no mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana. Hoe miakatra be le voatabia amin'ilay rano tondraka dia maty daholo ny voatabia dia izay mampasonitra anazy. Arakaraka izy misy tonga dia misonitra 10 alina, 9 alina ndraiky izy. Ny kilo ny 700 700 teo aloha 5 000 dia 6 000. 200 ara dia mahazo fa zao 100 fa efa tsalina ny raiky tapo. Atsamina avy ny orana dia lasa niakatra be vidinanana satria difotsy ny rano daholo. Asoroana nefa ny fiakaran'izay vidin'entana izay, eo no mety ho famerana ny vidiny noho ny pahay toe-karena ka saziana ireo tsy manaraka izany. Azo omena valisoa ihany koa ireo mpandrarapanafatra entana tena ilain'ny mponina amin'ny andavanandro mba hisoroana ny fiakaram-bidy na ihany koa ampiana ireo tatsaha amin'ny famokarana. Sosikevitra ihany anefa ireo fa lesoka mbola hita ny faratsin-dalana tsy ahafahan'ny vokatra tonga andrenivohitra. Atao tsy lara-pamehan'ny fanjakana ihany koa anefa ny anampitosika ny tatsaha amin'ny fambolena toy ny vary ka lasa manafatra isika. Sehatra nisan'ny sedra olana no nisy fahafahana manao ny asa ny tatoato ny sehatry ny fitaterana maro loatra ny fotoana tsy nahafahana ny asa izay niteraka faty antoka ho an'ny mpandrara sy ny mpamily. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Tahirina no mitatitra amintsika ny andindiny izay. Miteraka faty antoka ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ny fiatoaton'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo.
ity sehatra ity izay mbola tsy tafarina tsara noho ny krizy nateraky ny valinaretina covid-19 dia izao lasibatra izao indray noho ny rivo-doza. Ambolana maro no tsy niasana nandritry ny amehana. Ireny fotoandreny izay tafiditra tao anatin'ireo fotoan-tsarotra ho an'ny mpamily sy ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fitaterana. Ny tena tsy afaka niasa kanefa tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Tamin'ny herinandro lasa teo indray dia noho ny rivo-doza tsy nafahana nanao ny asa fivelomana nandritry ny 3 andro. Kanefa dia nohanina androany tadiaviny androany ho an'ny ankamaroany ireo mivelona amin'ity sehatra ity. Efa mihavitsy ihany koa ny mpandeha amin'izao fotoan'izao noho ny antony maro samihafa. Ho anay mpitatitra aloha zany mpiatsehatra amin'ny seha-pitaterana tsika mahafantatra fa ny lalana no lalan-drà mampikoriana ny firenena anankiray. Dia ao anatin'izay rehefa misy zavatra tapaka ohatran'io dia tsy maintsy misy impact foana. Indrindra aloha zany amin'ny rehetrarehetra, amin'ny mpampiasa vola, amin'ny resaka fiara. Kanefa moa tsika raha malala fa noho ny zava-misy dia tsy afa manoatra hoe tsy maintsy izay no raha tsika par rapport amin'ny cyclone sy ny aretina izay nitranga teo aloha teo. Fa na izany tsy izany aloha dia tena hoe misedra olana kely ihany no mpitatitra. Amin'ilay 2 zao dia eo amin'ny 113 eo ny ala. Dia le 304 izany hoe midina foana. Ireo 113 ireo amin'ny axe RN1, RN2, RN4, RN5, RN6, RN5A. Fa tsy hoe feno akory ireo fiara ireo fa tena hoe rehefa misy olona 9-10 dia efa mandeha ilay fiara. Izany hoe raha jerentsika zany oharina amin'ny 724 dia tena niena be tokoa ny mpandeha amin'izao fotoan'izao. Mety misy antony maromaro fa anisan'izany ohatra ny eo ilay valanaretina, eo ihany koa ilay resaka faratsian'ny toetrandro, fa eo ihany koa ilay fa efa mividin'ny olona mihitsy ny efa mesahirana ny olona. Dia tsy maintsy olona zany makany amin'ny faritra hoe manana antony mafonja sy ireo izay mpivarotra tena mivezivezy amin'ny aksa amin'izao fotoana izao. Misy ireo mpitatitra no velotaraina manoloana ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana ny ampetona ny fitaterana antanety nanomboka ny zoma 4 Febroary ka hatramin'ny alahady 9 Febroary lasa teo. Fa tiantoka goavana ho amin'ny mpamily ny tsy fahafahana miasa mandritry ny 3 andro misesy. Tena enjana be mihitsy izay olona mamelim-bady amanjanaka ny andro asara zatra tsy matotra izay angazena fotsiny tany Marovay tany zao izay tsisy nininona nefa ny olona ke tezitra ve daholo avy ireny. Nareo zany avy any Marovay tsy afaka niakatra taty. Tsy navelan'ny zandarma tany izay ve nefa tsisy nininona ny rapitso any na tsisy tsita azy any. Dia nareo oviana zany nareo tonga teto Antananarivo androany. Izay zao nisy razana nentinay dia nazomin'ireo tombon-dromano teo zay dia tamin'ny maraina vao tonga taty. Fa ankoatry ny mpamily dia misy tamin'ireo mpandeha ihany koa no voatery nanova ny fandaharam-potoanany noho izay tsy fisiany fitaterana antanety izay. Dia ho an'ny Nosy non tamin'ny sabotsy fa ny fody le gare routière dia ireo ny teny hoe tsy mandeha zay raha tsy any amin'ny lundi satria misy cyclone. Dia nijanona zay zany ny andro ny any lundi izao. Ireo ny tena hoe somary sarosarotra ny lalana fa aleo hiambina le cyclone misepasy midepasy dia amin'izay tsika mandeha ho izy ireo. Raha tsy ahivina dia nisy ny didim-pitondrana nivoaka ny 4 Febroary lasa teo nampiato ny fitanterana antanety noho ny fisian'ny rivo-doza batsiray. Ity fanapahan-kevitra ity izay nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny sehatry ny fitaterana ary mbola maro amin'ireo fiara-pitatitra no tavelany amin'ny faritra noho ny fahatapahan-dalana. Miverina amin'ny laony avokoa ny fitaterana amin'ny zotrany nasionaly sy rezionaly ankoatra ny faritra Amorony Many Matsiatra ambony Vatovavo Fitovonany Atsimo Atsinanana Atsimo Andrefana Iorombe Anosy ary Androy. Ho an'ny lalam-pirenena fahafito miarana Analamanga dia minjana ho zotra rezionaly ihany aloha hatreto Vakinakaratra Antsirabe. Mila mitandrina hatrany ny mpampiasan'ny lalana manoloana ny tsy fahitana vokatry ny rotsakorana ohatra ny lalana malama, ny fiotsahan'ny tany sy ny fiakaran-drano, ny fahatapahan'ny azo anaty arabe ary ny avizanana vokatry ny fitombon-dy. Miankina amin'ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny toetry ny lalana ny famerenana amin'ny ampahany na mantolo ny fifamezivezena amin'ny faritra voalaza tetsy ambony ireo. Lafim-baovao mahakasika ny tatitry ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray kosa indray dia faritra sy distrika maro no nitondra faisana vokatry ny fandalovan'ny iray rivo-doza Batsiray tamin'ny faran'ny herinandro iny. Dia ary ho tanterina aminao tanatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tatitra voaray mahakasika izay mialy rary nombana sy Mathieu Prince. Maro ny fahasimbanana teraky ny rivo-doza Batsiray iny teto amin'ny firenena. Faritra maro no lasibatra sy nitondra faisana vokatry izany. Anisan'izany ny faritra Morony Many.
araka nytatitra vonjomaika navoaka ny manam-pahefana ny toerana ao Malariva dia fianakaviana 420 no traboana tao amin'ny distrika Ambositra izay ahitana olona 723. Ny 200 tamin'izy ireo no fantatra fa namonjy site d'hébergement raha toa kanody tany amin'ny fianakaviany sy ireo mpiray-vodi-rindrina amin'ireo ambiny. 720 ireo tranondrava, 20 ny tranondrodana, 420 ny sekoly simba, CSP ray, Brompokotany ray, tetezana ray, fiangonana 5 no simba vokatra izany ihany koa ary tanimbary 30 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy kosa ny Ananafohy na ny Naratra. Tao amin'ny distrika ny Fandriana, fianakaviana 750 izay ahitana olona 550 no traboana. Ny antrano tany amin'ny fianakaviana na mpiray-vodi-rindrina avokoa izy ireo. Foto-drafitrasa maro toy ny trano fianarana ahitana lycée, CEG ary PP misy 320 no simba sy potika. Trano fonenana 930 no ravatafo, 20 ny tranondrodana, fonjakely 3, CSP 2, CSP 1 Brompokotany ray ary fiangonana iray ihany koa no ravatafo. Tanimbary 520 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy ihany koa ny Ananafohy sy ny Naratra tao amin'ny distrika ity. Tao amin'ny distrika ny Manandriana kosa, fianakaviana 420 ahitana olona 420 no traboana. Ny 720 tamin'izy ireo no namonjy cité d'hébergement. Ny ambiny kosa namonjy fianakaviana sy mpiray-vodi-rindrina. Sekoly 7 no simba, trano 3 no ravatafo, trano 320 no nirodana ary tetezana 2 no ahina ho simba. Fiangonana 5 sy tanimbary 20 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy ny Ananafohy na ny olona Naratra. Tany Orombe kosa indray dia olona 5,330 no traboana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Ny 1,700 amin'ireo traboana ao amin'ny distrika ny Osy dia avy amina tokantrano 5,700. 750 ny tompo fialovana no manana andraisana azy ireo. Raha ny zava-misy any an-toerana nefa tsy marisika manantona tompo fialofana ny olona traboana noho ny fanahiny izy ireo ny mety haverezan'ny fananany. Ankoatra ireo dia omby enina ihany koa no nentin'ny rano. Anisan'ny nitondra faisana vokatry ny rivo-doza Batsiray iny ihany koa ny tanàna ny Mananjary. Nahitana faharavany hatrany amin'ny 900 ny tanàna, 10 no maty ary tafakatra 2,707 alina ireo traboana raha ny vaovao hatrany. Trapahavoazana vokatry ny rivo-doza iny ihany koa Manakara, saingy hatramin'ny atoandro teo dia tsy mbola nahare tatitra mikasika ireo fahavoazana izahay. Angoatra ireo tranondrava sy fananana dibo-drano dia lalam-pirenena maro ihany koa no tapaka simba noho ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Isan'izany ny teny amin'ny lalam-pirenena 7 eo anelanela Vaovao sy Iosy PK 471 plus 050. Tapaka noho ny fiakaran-drano izay nanototra ny arabe noho izany ny komuna Iarintsena. Tsy azon'ny fiarandalovana ity lalana ity raha tsy efa miaina ny rano. Simba noho ny fiotsahan'ny tany ao ambanin'ny arabe kosa ny RN7 eo amin'ny PK 331 plus 200 eo anelanelany Vohiposa sy Ambohimahasoa. Tsy afaka manondiany ny fiaravaventy hialana amin'ny fahatapahana tanteraka. Eo koa ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjerahan'ny hazo amin'ny PK maromaro izay nitarika fahatapahan-dalana tany amin'ny RN7. Misy fiatoana ihany koa ny fifamovozana any amin'ny RN13 eo anelanelany Taolanaro sy Ambosary eo amin'ny PK 441 plus 600 noho ny fiakaran'ny rano eo amin'ny Ratier eo Bevilandy. Nahitana fiotsahany ihany koa ny arabe alohan'ny idirana eo amin'ny tetezana any amin'ny lalam-pirenena 270 PK 14 plus 500 eo anelanelany Fianaratsoa sy Isorana. Faravan'ny rivo-doza Batsiray ihany koa ny fonjan'ny Kongo Omaly. Voafonja miisa 550 no voaterina fintra tamin'ny trano-tsekoly. Raha ny fanazavany lehibe ny fonja ao Kongo dia nafindra amin'ny CEG ny voafonja lehilahy ary any amin'ny EPP ny vehivavy. 720 ny fitambaran'ny voafonja tao an-toerana saingy misy ny miasa ny velany ka nahatonga ny isan'ny nafindra toerana ho 550. Ravakoa izy ny trano fonenan'ny mpandrarahan'ny fonja ka tsy manana trano izy ireo amin'izao fotoana izao. Araka ny tatitra vonjomaika navoaka ny teo anivon'ny PHRC kosa dia 20 ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza iny manerana ny Nosy ary 2,700 alina ireo traboana izay avy amin'ny tokantrano 7,705 sy 1 alina. 2,3 ny tranondrava
ary 750 kosa ireo toeram-ponenana dibo-drano manerana ny Madagasikara. Miamaro hatrany kosa ny mpitsoponenana avy any amin'ny faritra Andro vokatry ny ahitany sy ny kereny amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao. Saika makany amin'ny faritra Andro efa nosiny avokoa moa ny ankamaroan'izy ireo ary mikasa ny anorom-ponenana any mihitsy. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Tahiry Aina. Efa rotaona izao tsy nisy orana tany amin'ny faritra Androy raha ny fanazavana nomendreo mpifindra-monina vokatry ny kere avy any amin'iny faritra iny. Tsy nisy fiantraika ny tany toerana ihany koa ireo rivo-doza roa izay nandalo teto Madagasikara. Vokatray, tsy misy ny fambolena sy ny fiompiana vanina, antony mahatonga ireo mponina miala amin'iny faritra iny, mandeha mitady fiainana tsaratsara kokoa any amin'ny faritra hafa. Miandamy-ambavy ireo mpifindra-monina ireo, ary saika ho isan-kerinandro dia misy tonga foana eny amin'ny tobo fiantsonana. Ho amin'ny androany dia mpitsoponenana manodidina 400 no tonga teny amin'ny tobo fiantsonana Maki Andotapenaka ka andeha ho any Ambondromamy. Fianakaviana iray mihitsy no miaradia. Tsy misy fianakaviana hovatanana any Ambondromamy, fa mandeha fotsiny izy ireo mitsoaka ny fijaliana iainany vokatry ny kere any amin'ny faritra Androy. Zahay avy boaka Androy andeha Ambondromamy agny mitsabo agny tiana ay ikarama. Mosara zahay silaogna ty Androy hafara tiana ay tari mitsabo yang. Sisy laha tiana hamboleagna maiky tany. Tsikolony zao tsiavy. Zahay maromaro fa miharo tonabily raiky fa zahay nandeko to samby fianakavia baka misy baka tegna miharo tonabily samby fianakavia. Fa zahay maro fa mandeha fianakavia. Namidy avokoa ny fananana rehetra na afahana nanangona ny sarandalana izay mitetina 2 alina sy 1 hetsy ariary. Tsy ampy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, antony tsy mamparisika ireto mpifindra-monina ireto hijanona any Androy. Misy fanampiana fa tsy maharaka. Hijanona zahay satria mosarobe tiagna dia tsy zaka. Ano ny fananana any Androy zany na velany sa efa namidy tanteraka mihitsy? Efa lany fa tsisy satria aity raha tarimizana azy oragna tsy avy. Mikasa ny anorom-ponenana tanteraka any Ambondromamy moa ireto mpifindra-monina ireto. Izy ireo izay milaza fa efa lany vatsy tanteraka ary efa tsy manankorasina intsony. Zazamambehivavy avokoa ny ankamaroany ireto mpifindra-monina avy any amin'ny faritra Androy ireto. Somary iverenantsika kely ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny vaovao mahakasika ny takatrana avelan'ny rivo-doza Batsiray satria izay vavonina zany ny sary dia anisan'ny nitondra fahaisana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza iny ny distrika ny Fianaratsoa. Fototra-drasa maro no potika tany an-toerana araka ity vaovao tateriny Bag Sandriananjo MBS Fianaratsoa ity. Toy ireo faritra maro dia anisan'ny tsy afabela tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray ny distrika ny Fianaratsoa. Faharavana maro isan-karazany, fiakaran'ny randro. Nisy mihitsy aza ny olona tototry ny trandro. Vehivavy roa ny maraina ny alahady tokony ho tamin'ny fitora teo eo. Saingy avitra soma tsara ny ainy noho ny fifandrombonana sy ny fanomezan-tanana avy am-ponina manodidina. Raha ny fandalovan'ity rivo-doza ity dia efa mariny ny omana, saingy tsy misy ny tonga lafatra hoy ny fomba fiteny, ary tsy misy mahafantatra tokoa izay fomba mety isehon'ny loza. Toy ny fokontany maro ato anatin'ny distrika ny Fianaratsoa izay nitondra takaitra tokoa tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza dia tsy afabela tamin'izany ny fokontany nataponjina. Vokany tapaka ny tetezana fifamezivezen'ny olona izay olona maro tokoa no mampiasa an'izany. Noho izany fahatapahan'ny tetezana izany indrindra dia nisy ny fitohanan'ny rano izay saika nitarika faharavany ireo trano sy tamboho etỳ manodidina. Nitantaran'ny zava-misy ny ray mpianakaviana izay niaram-boiny. Tena mafy le cyclone tamin'ity indray mitoraka ity satria sady nanapaka n'ity tetezana ity izy ka rehefa tapaka le tetezana dia voatohana le rano be izay tokony varina any amin'le tena lalana zany dia mitady lalana le rano ka namely mafy ny misy anahetsy sy ity toerana anankiray izay tsy dia lavitra anahety fa tena mafy le izy. Ny zavatra azo resahana aloha dia izao ihany koa maro ny olona mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana n'ity tetezana ity izay Pierre Pascal tamin'izany fotoana moa nanamboatra anazy. Raha tsy teny afa-tsy ny tambanivohitra izay mpivarotra mivezivezy eto isa-maraina sy eto ny lalana fodiny ary ireo mpiasa-panjakana maro izay mipetraka ato amin'ilay cité ataponjina izay tsy mifanalavitra aminay. Indray-mbavy eo amin'ny vaovao maresaka mahakasika ny fahasalamana dia tsy mitsaha mitombo ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara.
tao anatin'ny herinandro fotsiny efa mananika ny 2 arivo mahery ireo olona voa ary ampolony ireo namony ainy ankoatra ny fanomezana vaksiny izay any fanefitra amin'ny valanaretina moa dia nanolotra fatrapanafody miisa 704 ampiasaina eto Madagasikara amin'ny fitsabonan'ny Covid-19 mahery vaika ihany koa ny avy eo anivon'ny USAID mitentina $3.3 na 470 amin'ny 100 tapitrisa ariary ireto fanafody ireto fanafody fampiasa isoroana sy tsabonan'ny fivaingany rana ny thrombose hatramin'ny volana martsa 24 no makaty dia fanampina mitentina mahery ny 1.5 miliara ariary na $7.0 tapitrisa amerikana no natolotry ny gouvernemanta amerikana ao Madagasikara makasika amin'izay ady amin'ny Covid-19 izay. Irongatra ny Andiambalalany amin'ny distrikany Mans faritra Menabe tao anatin'ny herinandro izay tsy afabela fa simba avokoa ny voly andalovany ireto valala ireto izay ahitana karazany maro. Tsy velona izay voly avy nohaniny izy ireo fa tsy pozipozy ka mamono tena. Matahotra mafy araka izany mpambolana an-toerana manany fa ratsy ny vokatra amin'ny ity taona ity izy ireo. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra makasika izay indrindra ny mpono amin'ny ity distrika ity mahijery akaiky ny zava-misy ary tondra vahaolana aingana. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray dia niverina ny trano-tsekoly nanomboka andro any ny mpianatra teto amin'ny faritra Analamanga tsikaritra mbola avisy ireo mpianatra tonga tany an-tsekoly sasantsasany lasa miamana no sarotra nefa ny famerenandesona ho any mpampianatra ravirazafy mahena sy manora ndre malala. Mialehibe ny fahavoazana miatraika amin'ny mpianatra vokatry ny fahatapana matetika. Maro ireo zara raha mifantoka amin'ny fianarana noho ny sainy lasa zatra miala sasatra matetika. Voatery miverina hatrany amin'ny lesona voalohany taom-pianarana hatrany ny mpampianatra isaky ny miditra ny mpianatra. Sarotra raha teo ny rotoroto anetsika amin'ny programa mpampianarana na mananontanina hatrany aizan'ny Covid-19 sy ny rivo-doza. Samy manana stratégie n'ilay mpampianatra mamita an'ilay programme dia samy manezaka zany hoe tsy maintsy vita ty programme ty. Tena hita hoe nanimba n'ilay ankizy ireny ilay fahatapahana amin'ny sesisesy ireny zany tena nanimba azy mihitsy. Izay nataoko hoe ohatrany hoe départ zéro foana rehefa ilay manao rappel n'ilay zavatra vita teo aloha. Dia na ilay ankizy koa raha ohatrany somary kamokamo ohatran'izay dia anjara mpampianatra moa sy ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny tena manezaka be amin'io. Zao aloha zao niditra androany mbola tsy complet ny isan'ny ankizy zany. Betsaka tamin'ireo ray aman-dreny no tsy nandefa ny zanany hianatra ho an'ny androany. Teo ny tahotra ny rivo-doza fa eo ihany koa ireo tsy naharaka ny fampitam-baovao. Etsy andaniny ny fitadiavana ny saram-pianarana izay tsy maintsy aloha na tsy mianatra aza mpianatra ka maro ireo ray aman-dreny sahirana voatery tsy mandefa ny zanany ihany koa noho izay antony izay. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia firenena maro no efa nanomboka nandray fanapahan-kevitra ny sokatra sy kelikely amin'ny mpizahatany na dia mbola tsy tapitra tanteraka aza ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isan'izany ohatra i Aostralia. Ao anatin'izany dia misy ny fipetranapetraka ity firenena ity amin'ny fanatanterahana ny fanokafana ny sistany. Mialy rary nombana sy Mathieu Princy. Nandapa-kevitra ny hanokatra ny sistany amin'ireo mpizahatany vita vaksiny tanteraka amin'izay Aostralia rehefa nidy vokatry ny firongatry ny valanaretina Covid-19 nandritra ny roa taona teo. Araka ny nambaran'ny Prime Ministre ao amin'ity firenena ity, Scott Morrison, androany Alatsinainy dia ampiarina manomboka amin'ny 1 volana Febroary avy izao ity fanapahan-kevitra ity. Raha tsy ahivina, anisan'ireo firenena maneran-tany entitra tamin'ny fametrahana ireo fepetra rehetra hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 i Aostralia ka anisan'izany ny fanakanana ireo mpizahatany tsy hiditra ao amin'ity firenena ity nandritra ireny fotoana nampirongatra be ny valanaretina ireny. Efa ho roa taona izahay no nanapa-kevitra ny hanidiny sistan'ny Aostralia, izao nanapa-kevitra ny hanokatra izany izao indray. Raha vita vaksiny indroa ireo mpizahatany dia tsy andrinay ary faly izay ny handray azy ireo indray. Ny fanamafisany ity Prime Ministre ity. Raha tsy ahivina, ny volana martsa 24 i Aostralia no nanidiny sistany tamin'ireo firenena rehetra ary nanao ny ezaka rehetra ny adiana tamin'ity valanaretina Covid-19 ity. Tao anatin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy nahazo nivoaka tao amin'ity firenena ity ireo Australiana. Pitsidika vitsivitsy ihany no nahazo alalana hiditra sy hivoaka tao an-toerana. Ankoatra ny fampisarahana fianakaviana, niteraka fandringan'ny tontolon'ny fizahatany tao amin'ity firenena ity ihany koa izay niteraka ady-hevitra momba ny satan'ny Aostralia amin'ny maha-firenena moderna sy misokatra azy amin'izao tontolo izao ireo famemperana isan-karazany.
apaly amin'ny fandaozana ny politika dragoniana fantatra amin'ny anarana hoe zero covid izay efa nanan-kery talohan'ny nandraisana ny onjany vario omicron ity fanokafany Australia indray ny sistan'ny ity araka ny voalaza hatrany. Manoloana kosa indray ny vona mitrangy eto amin'ny firenena niatra tamin'ny malagasy mpiray tandrazana amintsika any Atsimon'Nosy izao no ny rivo-doza Batsiray dia namoaka fanambarana ny filomarika Ravalomanana tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao fankahirezana sy firaisampo amin'ny niaram-boina sy nanana havana na moniainy. Asinandria Malala sy Tokra Marolahy. Tahaka izao ny fanambarana nataon'ny RMDM sy ny TIM izay tarihan'ny filomarika Ravalomanana noho ny fandalovana rivo-doza Batsiray izay namozana ainona maro sy fananana tsy hita pesipesena. Nandalo fotoatsaratra tokoa ny firenena vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza roa ny fanesy dia anasy Batsiray. Nisy ireo avatsika izay namony ainy vokatry ireo rivo-doza ireo. Amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ireo mpikambana rehetra ato anatin'ny RMDM dia miara-ory aminareo fianakaviana sy mitondra ambavaka anareo rehetra hatrany izahay. Miara-aba ihany koa ny malagasy tsy maty foa manaina satria tena mahery vaika tokoa raha iny rivo-doza Batsiray iny. Maro ny faritra no nitondra faisana vokatry izany ary betsaka ny zavatra simba na ireo fananana iombonana izany na ihany koa ireo fananana ny fianakaviana tsiraray toy ny trano, ny entana tao atokantrano, ny fambolena sy fiompiana sy ny sisa. Mankahery hatrany ny vahoaka malagasy ao mba tsy ho kivy ary tsy tanodrika fa kosa hitraka sy hiatrika ireo fanarenana ny simba. Manao antsoavy ihany koa amin'ny fifahamezan-tanana eo amin'ny tsiraray any amin'izay toerana misy anareo tsiraray avy any. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Ny filomarika Ravalomanana no manao sini natao androany 7 Febroary 2024. Nampanohitra zany TIM sy ny RMDM dia ny fiantsoana firaisan-tsaina no tena nivohitra tao anatin'ny fanambarana izay mivoaka androany io. Ny antso ny vahoaka malagasy amin'ny firaisan-tsaina ka ifanometanana amin'ny voina izay mahazo azy satria voikava mahatratra trano tsy misy avaratra izay tsy mahalena ialofana. Koa izay ny antsoina ny tsirairay avy mba ifanometanana ny amin'ny zavatra manjo ny mpiray tandrazana amintsika amin'izao fotoana izao. Ezaka anao ezaka ny tsirairay mba hialantsika amin'le fifandrafiana fa ifanometanana amin'ny voina tahaka an'izao. Indraindray moa izy ity ny mampalahelo ny mpitondra fanjakana indray no malailay fonosina amin'ny zavatra tahaka an'izao ka na misy olona tian'olo tanana fanjakana malay tolo tanana nefa mangataka ihany any ankafa any. Ny mpiray tandrazana aminy tsy hain-tany ny fanometanana fa any ankafa izy mangataka tsy haiko hoe ina ny anto mahatonga an'izany. Efa misy sifra tiany fanjakana avoaka hitadiavana fa izahay dia miantso ny rehetra ifanometana. Raha misy moa any ivelany afaka hanampy raisina an-tanandroa ho an'i Madagasikara ny fanampiana. Nandritra izany ihany koa moa dia nitondra ny heviny mahakasika ny fikasana ikitika ny mpikambana ao anatin'ny governemanta ny Pasteur Edouard Tsaramy. Nambarany tamin'izany ary fa tsy ny mpikambana intsony no olana eto amin'ny firenena fa ny fitondrana mihitsy. Fanampanazavana. Efa tsy haiko hoe niova gouvernemanta impiritsika natao ny gouvernemanta ny cerveau niditra ny gouvernemanta de combat gouvernemanta indray zany no horesantsika. Aoka azava ny resaka eto fa tsy ny gouvernemanta no fidiny vahoaka fa no filopirenena. Ka rehefa tsy vitany filopirenena ny adidiny sy ny andraikiny amin'ny fidianany vahoaka azy tokony izy mihitsy no heritreritra fa tsy andeha ahilika foana any amin'ny hafa ny tsy fahombiazana fa ny filopirenena mihitsy no tsy manana fahombiazana eto hatreto tsy tanteraka daholo ny zavatra nampanantenay ny filohan'ny repoblika ny vahoaka malagasy. Ka fa manain'inona no gouvernemanta no atao lasibatra foana hatramin'izay. Za tsy miteny hoe manana fahombiazana nanahomby reto gouvernemanta reto fa ao anatiny tsy fahombiazana miaraka amin'ny filohan'ny repoblika ny gouvernemanta misy akehitriny. Ka raha ikitika ny gouvernemanta tsika aleoloha raha lianaka rery iny kitihana satria iny no fidiny vahoaka fa tsy reto gouvernemanta reto.
ny maharary ny vahoaka zao dia izy ny fidiny vahoaka io fa ireto tsy maharary azy gouvernemanta zany fa ny filoam-pirenena ny maharary azy ka ao anatin'ny sarotra atsika dia hieritreritra ny zavatra ohatran'izany ray dia aleoko re le tena nanao contrat social tamin'ny vahoaka mihitsy no resahana. Tapakalava ny fampianarana eto Madagasikara indrindra ho an'ny eto Analamanga noho ny toetry ny andro. Efa nisan'ny fanidra fampianarana vaovao nataony fitondrana teo aloha saingy notsipahan'ny mpitondran-kehitriny izany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Voany nataony ny fanjakana Rajoel na nilika ilay PSE na ny programa fampianarana vaovao. Anisan'ny voarakitra tao anatin'izany Ratsaivina ny famondrana ny taom-pialatsasatra ao anatin'ny fitaom-pahavaratra. Fa tonga teo amin'ny fitondrana nefa Andra Rajoel dia tsy nitohizany io programa ny fitondrana teo aloha io. Hita hoe any amin'ireny sekoly ianarana zana-bahoaka ireny dia sahirana foana miandro fahavaratra. Ny any ambanivohitra tsy afaka miampita rano tsy miakatra ny rano. Ny ety amin'ny toerana idiran'ilay siklona na orana be any mba mahazo fialofana le mahantra dobon-drano. Ny ankizy ve zany tsy anatra. Zao ny any amin'ny privé manana trano tsara sy ny sisa tsy mipetrahany ny reto trabony reto mianatra soamantsara. Ny ery zany ho enjehana ho tereko masaka fotsiny rehefa aveo ny fepotona dia hoe reto ihany ny programa vita dia ireo nanaovana examen dia mitombo foana ny elanelana eo amin'ny faripahaizan'ny zana-bahoaka sy ilay izay afaka miala amin'izay an'izay. Fa ny fanjakana moa dia ringoringo fotsiny avany tadidiko tsara ny premier ministre amin'izao fotoana izao hoe tsy ilainy io PSE io fa maninona novana ny calendrier. Io ny antony io raha malala io hitantsika zao reny tany amin'ny 67 hectare reny mpianakaviana sahirana be hoay zary zany zay tranonay narodana ny fanjakana tsy mametsiny fanjakana izy fa orana ny tonga dia tsy maintsy narodana ny tranony satria efa tandomondoza fa hoay zary izy zao nefa le mpianatra tsy miditra ay ve io fa enjehany tantara satria manao populisme fotsiny. Ny hita aloha hatreto anjorom-bala tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara. Tapaka lava ny fampianarana tsy manana vahaolana maika sy mahatra ny mpitondra. Ny tena zava-doza dia ny diplôma sisany mamaika ny mpitondra mba hanadiova-tena fa be ireo afam-panadinana tamin'ny fotoam-pitondrany. Tsy misy miraharaha ny farapahaizan'ireo mpianatra izay loza amin'ny tatao lehibe ho an'ny firenena nefa izany. Akoatra ny resaka mikasika ny fitantanan-draram-pirenena ny politika eto Madagasikara anisan'ny noresahana tao anatin'ny fiandaharana miara-manonja ho any androany ihany koa makasika indrindra ny fandalovana ilay rivo-doza Batsiray. Raha tsy fiomanana ny fanjakana na eo amin'ny teti-bola izany na eo amin'ny fototra-afitrasa. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Faritra maro eto Madagasikara ny potika sy rava-tanteraka nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray ny farany herinandro teo. Raha ny fantatra dia hisy indray ny fizarana vatsin-tsinjo ho ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny Traboina. Ny fizarana ity vatsin-tsinjo ity izay fanteraka olana hatrany hatramin'izay. Izao dia amin'ny alalan'ilay carnet voalaza fa biometrika indray no hizaran'ilay fanampina. Ity farany anefa izay efa nampisy olana teny anivon'ny fokontany ihany koa. Misy ny olona izay efa nodimandry kanefa dia mbola misy carnet tonga ihany momba an'ireny olona ireny. Avay zary zany no fomba entina anatotana an'izany carnet biometrika zany. Ary araky ny resahanao teo hoe mbola misy fepetra zany ny azahoan'ny olona trabony anankiray fanampiana amin'ny fanjakana. Nefa izy efa tena sahirana. Izy ary efa sahirana. Ary ao anatin'izay le hoe fa rava-pananan'izay izy dia ataontsika fa ny atota taratasy momba azy ary mety manahirana azy hoe aiza amin'izao fotoana izao satria tampoka ny avin'ny loza ary tsy fananana an'izay atota taratasy zay mety hitranga amin'ny akamaroany ny trabona eto amintsika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny olana ho an'ny Madagasikara ihany koa moa ny fahelan'ny fanapahan-kevitra. Tsy maintsy mandalo eny anivon'ny fanjakana foibe avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra. Tsy mitoetra mihitsy ilay hoe faritra mizaka tena sy fitsinjaram-pahefana. Dia ny faritra ihany koa nefa arak'ilay voavolazanao teo fa samy manana ny na ny fomba ary zay indrindra na ny toetany indrindra fiatrehana an'ireny loza voajanahary reny dia samy manana ny fototra-afitrasany samy manana ny filany zany amin'ny resaka teti-bola. Eo ihany koa nefa faritra zay tsy hoe voafehy hoe mitovy amin'le aben'le faritra hafa ny faritra sasany kanefa dia ampitoviana zany le teti-bola. Reny zany fa tokony hojerena manokana daholo. Anisan'ny nofakafakaina tao anaty fandaharana miara-manonja ho any androany ihany koa taky ny mahazatra ny mikasika ny raharaham-pirenena ny vidim-piainana sy ny sosialim-bahoaka.
teknisiana mikasika ny fanorenana no vahiny ao anatin'ny fandarana dinika ho aranao rehefa avy eo ny ompana bebe kokoa mikasika ny fanorenana sy ny fotodrafitrasa araka izany ny fandaharana. Antony maro no mahatonga ny faharavana sy ny fiakaran-drano eto Madagasikara rehefa fotoam-pahavaratra toy izao no nambarany. Eo ohatra ny gabararaka eo amin'ny fanorenana sy ny fanaraha-maso fa eo ihany koa ny fiazakazahana amin'ny fanorenana ka tsy nahavitana fanadihadiana akory. Arahoary ny fanampanazavana makasika izay. Nisy fotoana zany ataoko hoe 13 taona lasa tany ny fotodrafitrasa rehetra teto Madagasikara dia nisy norme narahana le atao hoe anticyclonique na ny fianarana, ny hôpital, ny CSP2 maro isan-karazany dia nisy fifanana mihitsy ary nisy ataoko hoe asa maro be natao dia misy hoe toerana izay natao mihitsy ny hoe reto toerana reto dia construction anticyclonique daholo ny atao mba hafahana tanàna io tanàna eto Madagasikara entina hiadivana amin'izay le resaka cyclone zay satria nisy fotoantsika efa mipotipotehan'ny cyclone ihany koa reny Geralda sy Honorine sy maro isan-karazany reny dia araka nazaiko teo taorianan'izay nisy fotoana izay nisy tena nampifanina mihitsy daholo ny teknisianina rehetra raha tsy teny hoe amin'ireny le sampanasa maro be reny fidy sy le zavatra maro be reny izay mikarakara fotodrafitrasa rehetra zany satria na ny sekoly koa izy ateo na ny CSP2 dia nampanarahana norme daholo tao anatin'izay fotoana izay nefa raha tsy teny izay le 13 taona lasa teo hatramin'izao zay nefa tsy dia nanaraka an'izay intsony le izy fa ny zavatra hita dia ny hazakazahana fanaovana fotodrafitrasa entre guillemets le hoe manara-penitra kanefany rehefa tena hitantsika le izy mandalo le zavatra tokony zavatra sesedra zany le izy dia tsy mitranga loatra le manara-penitra zay satria ny antony misy fotodrafitrasa dibo-drano misy fotodrafitrasa zany hoe natoerana nasinana azy zany tsy ao anatin'ilay norme zany hoe toerana tokony azo anorenana avy eo ary raha azo anorenana io tokony le fotodrafitrasa tokony mise hors d'homme moa fiteny azy zany hoe tsy tokony ho difotra mihitsy le izy na ny évacuation na ny canalisation rehetra zany mila miaraka vita ahoana moa zany vita fanadihadiana daholo. Eo arahanao ary ny fandaharana Global News ny fandaharana dinika arahana amin'ny Joël Ralevohitiny ny vahiny dia ilahatra Andriamansangy teknisiana mikasika ny fanorenana aorin'izay kosa no anarahanao ny horonan-tsary the space between ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny rampitsindray tompoko.